Niklas Topkovavy faltafaraka amin'andray mititakaribany asabotsy ity manasana ampanajana inkeo anaraka ny fahatalalaam-baovao hatramin'ny farany ny fanapahan-kevitra noraisina amin'ny fandofasana piasa iazo firenena arabo no isany hoentina amintsika amin'ity androandroany ity hoentina aminao ihany koa nefa ny zava-nitranga teny amin'ny kianjan'ny tafy mahamasina teny etsika izay nokarakara iny ny antoko politika HVM na ny Ervon Madagasikara ihany koa ny mahakasika ny toetrandro izay isan'ny mampikaikaiky maro tamin'ity androandroany ity tontolo politika aloha nanatanteraka etsika goavana tetsy amin'ny kianjan'ny tafy mahamasina androany ny antoko politika hery-vaovao an'i Madagasikara fotoana izay nampafantarina ny rehetra ny tena rafitra izany HVM izany eto Antananarivo sy ho an'ny manodidina vola raha vao ny tena toerana Stefana Rizafina kosa nakansa atsangana isaky ny commune district ary faritra ny birao hitarika ny antoko HVM rafitra izay nambaran'ny Front National ny antoko ny hery-vaovao an'i Madagasikara fa dia hiadikevitra ho an'ny fampandrosoana ny firenena ary hanohana ny fitondrana mijoro. Rehefa voalazanay ombenombeny fa tsy nataonay ho tanjona koa no atokotokana eto amin'ny firenena sary zany nisy napety azy zany teo amin'ny fitantanan-draharaha ilaina ny fahamaroan'ny hevitra ilaina indray ny hevitra tsy mitovy ahafahana mandroso ady hevitra ny atao zany no atao hoe demokrasia ary tsika dia miezaka amin'izay lafiny izay ilaina tokoa zany nefa ireo ndrindrindrindry fanontanoa vehivavy sy sehatra maro samihafa ho iaho teo tsy nanana sehatra anehoanan'izany dia misokatra ho antsika rehetrarehetra mivaravarany HVM satria dia manomboka androany no hijoro eto amin'ity vohitra misy atsika ity ny rafitra vonjimaika. Efa mijoro ny rafitry ny HVM eo anivon'ny distrika enina eto Andrenivohitra ary ny distrika Navaradrano sy Atsimondrano ary nampahafantarina teny amin'ny kianjan'ny tafy Mahamasina ny mpitarika vonjimaika isaky ny distrika. Eto amin'ny Antananarivo, Andrenivohitra, Atsimondrano sy Navaradrano izay mitazona zay araka efa teren'ny Front National teo dia ny ametraka ny rafitra va hipetrahan'ilay bureau permanent avy eo demokratika io manana zany amin'ny tanjona politika diania registrana rehetra ho avy eo angarana moa zany ny fanohanana ny fitondram-pahazavana. Vonina hiatrika ny fifidianana ho avy ny hery-vaovaon'i Madagasikara ho an'ny fifidianana ben'ny tanàna dia anisan'ny fanambapetraka izy ireo ny ahazona toerana ben'ny tanàna maro ny HVM izay manana vondrona parlementaire eo anivon'ny antenimieram-pirenena raha nambaran'ny Front National ity antoko ity ihany dia eo amin'ny 30 isa eo ny solombavaoko ao anatin'izay vondrona parlementaire HVM izay. Ny HVM dia vonona ho atao rapitsa reo fa ny otikilazana zany dia tsy ny antoko politika akory ny mametra ny daty anaovana ny communal fantatrika fa ny senita sy ministère ny intérieur no mikarakara zany ary efa mikarakara zany tsy daty avoakany eo zany dia ny antoko politika dia manao izy arak'izay misy eo fa tsy izy akory mametra an'izany. Misy miteny fa isan'ny lesoka teto amin'ny fitondrana hatramin'izay le hoe fatafakatra ny fitondrana vao manolona tokoa ahoana ny fiverana iny efa nresahana foana raha ny enina reo hatramin'ny tamin'ny 29 mai hoe tsy nieritreretina tamin'ny voalohany nanganany HVM fa fantatritsika fa mila antokon'olona miaro an'ity fitondrana ity satria hitantsika zao fotoana zao fa araka ny voalaza teo fa betsaka no mieritreritra hisotona mitondra hevitra hafa anakorotana ary eto amin'ny firenena ity ka tsy maintsy misy antokon'olona ho aiza ary ireo sehatra ireo zay nananganany HVM hiaro an'izao fitondrana zao tsy aro ny olona akory tsy miaro ny hery rajonary-mampianina akory fa miaro an'izao fitondrana zao. Hatreto araka ny fanazavana dia mbola vonjimaika no mpitarika ny HVM isaky ny distrika napetraka ary atso azy dia izy ny fifidianana ny mpikambana maharitra.